mahareta tsara ianao mandrapiavin'ilay tompo andriamanitra ilay ray zay be fitiavana no fasiana am-pitantarana ko maheretsa ny sekoly novondona sosay tsy ananaia amin'ny asa fanabeazana abandesonany tanitazana sekoly mahareta tsara iana mandrapiavin'ilay tompo jesosokina izy no hitarikausa pavolobelona tsemenatra ko maheretsa ny sekoly movondona sosay tsy ananaia amin'ny asa fanabeazana abandesonany tanitazana sekoly mahareta tsara iana mandrapiavin'ilay tompo zay sarana lay fanahy imasinany no ampahelinay zanazany ko maheretsa ny sekoly movondona sosay tsy ananaia amin'ny asa fanabeazana abandesonany tanitazana alahady fa 20 volana aprily taona 2021 ampifaliana no iarabananareo ry havana nahatratra izao fotoana izao fotoana izay iarahantsika miombavaka ho fiderana ilay Andriamanitra tsy toa ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Iara idera samy voninahitra an'Andriamanitra isika ka eo am-pitsanganana no hamakitsika ny Isaia 120, Isaia 120 andininy 120 ka hatramin'ny 120. Aorian'izany dia hanao ny hira 700 andininy 1 sy 2 isika ary tsy hipetraka raha tsy vita mivavaka. Jehova avy ny tananao nefa tsy jeren'ireo, tsy maintsy hojereny anefa nefa ny fahasarom-piaronao amin'ny olonao ka omenatra izy. Eny, afo no andevina ny fahavalonao. Jehova manorina fiadanana ho anay ianao, fa ny asanay rehetra dia tanterahinao ho anay. Jehova Andriamanitray tsy anao ihany no efa nampanompo anay fa tompo hafa koa. Nefa ianao irery ihany no azahoanay mankalaza ny anaranao. Ny maty tsy ho velona intsony, ny matotoa tsy mba mitsangana, fa novalianao izy ka naringanao, sady nolevonao avokoa ny fahatsiarovana azy. Nampitombo ny firenena ianao Jehova, eny nampitombo ny firenena ianao ka nahazo voninahitra ho anao. Nitarinao alalaka avokoa ny faritry ny tany. Jehova, noho ny azo fahoriana izy dia nitady anao, noho ny ara-ny fahamaizanao izy dia nanao vavaka anakapo. Tahaka izay bevoka efa madiva hiteraka ka mialona sy mitaraina noho ny faharariany, dia tahaka izany izahay teo masinao Jehova. Efa bevoka izahay, efa nijaza izahay, efa tahaka ny teradrivotra izahay, tsy nahavita famonjena ho an'ny tany izahay, ka tsy niteraka mponina amin'izao tontolo izao. Ho velona indray ny olonao izay efa maty, ny faton'ny oloko hitsangana, koa mifoaza sy miobi anareo izay mandry ao amin'ny vovoka. Fa ny andonao dia tahaka ny andon'ny fahazavana ary ny tany hiteraka amin'ny maty. Amen.
hiaraka hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, tsy mitsahatra ny midera sy makalaza ary mame voninahitra anao izahay, fa ianao ny tompo sy mpamonjy anay. Misaotra anao izahay fa mbola nitatana anao ny dianay ary narovanao tamin'ny ratsy rehetra sy ny arety mandoza izahay, ka tafahoana eto amin'ity tranona masina ity androany. Olombelona tsy tanteraka izay ry tompo, ka mamelana anay tamin'izay rehetra nataonay ka tsy fanaraka tamin'ny sitraponao. Jesosy malalo, tareo amin'ny herin'ny fanahinao masina izahay, mba hakasitraka amin'ny famonjena sy ny fitiavana tsy lany natolotra ao anay. Ampahereza izahay, ampitombo ny finoanay andresenay ny ratsy manodidina anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao ny anaovana izany vavaka izany. Amen. Hipetraka isika tompoko. Tonga amin'ny fotoana makina ny tenin'ny soratra masina isika ry havana, ka mangataka ny tompony anjara no izany. Mialohan'izany anefa dia mbola hiary vavaka isika. Ry Tompo Andriamanitray, saotranao izahay raha mbola nomenao fotoana ahafahanay mamaky sy mandinika ny teninao. Aina ho an'izay mahazo azy izany Tompo, ary fampaherezana ny fanahinay. Sokafy ary ny fonay Tompo, aizanay mandray sy mihaino ny teninao, ary tario ny mpanomponao izay tondra ny hafatra ao aminay. Amen. Iaraka maky sy hainga ny soratra masina antsika tompoko. Ny teny izay voafakatra vakitsika amin'ity ora ity dia ny Koritianina faharoa, Koritianina faharoa toko fahaefatra, indiny ny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Koritianina faharoa toko fahaefatra, indiny ny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Rehefa hitantsika dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary tsy ketraka izahay fa na dia mihalevina aza ny toetray ivelany, dia avaozina isan'andro kosa ny toetray anatiny. Fa ny fahorinay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra, ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita, fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no aharitra mandrakizay. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eo am-pitsanganana antsika ny raha eo amin'ny fangaharana elohan'ny autorité mitsangana isika. Tsika rehetra ry havako malala teny njato mianaka isika no nisolatra anarana hiatrany fitaovavahana tamin'ity andro ity, amin'ireo fitaovavahana enina no man'ny fiangonana
amin'ity alahady maraina ity dia fidirana fahatelo isika io 5 menada isika no misoratra anarana misy ngamba restory fefazatra confinement dia tsy tafakatra indraina dia misoratra anarana le tononona mizy tokantrano any ny fedana ny tompo ity fitokavahana fahatelo ity no mandeha amin'ny oronan-tsary raha riva amin'ny fatrora ho arahiny ireo zay tsy afaka nanatrika ny fitokavahana kosa amin'ny fatrora zany no anarahana hoe ty fitokavahana fahatelo ity ry havako ary dia faly manonona fiadanan'i Jesosy Kristy amintsika mianakavy ry havako malala satria mbola afaka miara-mivavaka sika anatin'izay herinandro maromaro izay dia misaotra ny tompona ndraikitra isan'ny tokony na ny fiangonana na ny fanjakana afaka nandamina sy ranao ny fandaminana fa zava-dehibe amintsika ny fiaraha-mivavaka ry havako ny perikopa moa araka nandaminan'ny fiandeketan'ny ra-panahazy nandaminana azy dia izay teny hitoriana ihany no ovakina mba ahafahantsika mandamina ny fotoana araka izany ny testamenta taloha no natao ho fiderana ary anankiray amin'izay amin'ny testamenta avao kosa no anakirana ny toriteny dia ny Korintianina faharotoko faefatra izay novakin'ny katekista teo Korintianina faharotoko faefatra dia ny 120 ka hatramin'ny 720 ampitompona amin'ny ramandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika ry havako amen. Ny taratasy zay nosoratan'i Paoly ho an'ny Korintianina ry havako malala dia isan'ny taratasy lava indrindra no ity fiangonana tany Korinto ity zay fiangonana be olana no ny olam-piarahamonina maro samihafa nitranga tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly sy nitranga tamin'ny fiangonana tany Korinto dia betsaka ny zavatra no hazavain'ny apôstôly Paoly na momba ny enina terina teny amin'ny sampy io, momba ny fanambadiana io, momba ny fanasan'ny tompo io, momba ny saron-dosa sy ny saron-dohany am-piangonana io sy ny sisa rehetra dia betsaka ny olana ny vahan'ny taratasy an'ny Korintianina ary mbola miaina sy iainantsika amin'ny vanim-potoana ankehitriny fa izay entina mampahainantsika ry havako malala dia ny andininy 720 hoy ny apôstôly Paoly amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fahorinay maivana zay vetivety foana ny fahorinay maivana izay vetivety foana tsy dia ny olona rehetra ry havako malala koa no afaka miteny zany hoe ny fahorina maivana na ny zavatsarotra lalovana ankehitriny maivana raha amin'izao ataontsika hoe misy olona anarivorivony maty isanandro tao itsika no miteny zany hoe ny fahorinay maivana dia toy ny mandatsa sanatry ireo manana havatiana mandao atsika tsy ny olona rehetra no afaka miteny manao hoe zao fizahan-toetra lalovana izao zao zavatsarotra lalovana izao maivana ary isika hoe ny fahoriana zay avelan'ny tompo andalo amin'ny fiainany mino dia fahoriana voalanja fa ny fahoriana zay mety mandalo eto amin'izao tontolo zao mety ho kapoka mety ho famotsina mety ho fanamboarana ny fahoriana na ny zavatsarotra mandalo eto amin'ity tanonenantsika ity dia mety fitaomana ny olona hiverina amin'Andriamanitra no zany amin'ny raha olombelona mitafinofo dia tsy misy fahoriana maivana tsy misy fahoriana maivana ary atoara ka mamangy olona ianao any atokantrano any na mandeha mampahery olona azo pahoriana na mandalo fizahan-toetra amin'ny aretina na mandalo faharavam-pananana na mandalo oram-pianakaviana na mandalo faharavana asa na mandalo oram-pifandraisana ka miteny amin'ny manao hoe maivana io fahorianao io dia toy ny mandatsy azy ary mety hiteny mity izy manao hoe fa nahoana mono lazay tsy anao ngamy mamoy reny tsy anao ngamy mamoy vady tsy anao ngamy mamoy dada tsy anao ngamy mamoy olo-pantatra tsy anao ngamy mamoy sakaiatsy nahoana no lazanao fa maivana ny fahoriana toy ny mandatsy dia afaka malala entinefa ny apôstôly Paoly dia milaza hoe ny fahoriana maivana ary raha mamaky ny taratasy an'ny Korintianina sika
dia asehony apôstôly paoly mihitsy fa tena tsy hafa misaraka amin'izany fiainana kristianina zany mihitsy ny fahoriana sy ny zavatsarotra toy ny tandra vadikoditra izay miaina ny olona isan'andro ny fahorinana ny zava-manahirana tsy midika koromantso hoe rehefa kristianina ny olona dia tsisy zavatsarotra lalovana fa tena misy zavatsarotra lalovana hoy izy amin'ny andiny ny fahavalo kitoko faefatra ty any zany voakeja manodidina izahay nefa tsy tery verevitra izahay nefa tsy manohy fo enjeny izahay nefa tsy nafoy ary ny fahorinay maivana ery amin'ny andininy fahafitambiny folo amin'ny toko fahenina dia izy manao fa ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izahay miaritra ny fahoriana ny faharetana amin'ny fanotrana ny kapa ny fatorana sy ny hafa rehetra ty milaza ny apôstôly paoly afaka malala fa tena misy zavatra avelan'Andriamanitra tsy afa misaraka amin'ny fiainan'ny olombelona sy ny mpino azy dia ny fahoriana sy ny zava-manahirana fa izao rehefa malala ny fahoriana zany dia misy mandrakarifina ny zavatsarotra na ho an'ny mino ho fitezana azy fizantoetra na ho an'izao tontolo zao izay mety ho fanotsiana sy fanamboarana azy dia hoy ny apôstôly paoly hoe misy mpandrakariva azy zany fa izao rehefa malala ny toe-tsaina hoety miatrika azy ny tsy mitovy ny toe-tsaina hoety miatrika izany ny tsy mitovy manahoana ny mpino rehefa miatrika zavatsarotra zava-manahirana sy fahoriana ary manahoana kosa ny tsy mpino inairiny zanak'izao tontolo zao rehefa miatrika fahoriana sy zavatsarotra dia ny apôstôly paoly ny mpino rehefa miatrika fahoriana na zavatsarotra dia maivana zany aminy ary maivana ny fahoriana fa mavesa-danja kosa ny voninahitr'Andriamanitra hoy izy fa ny fahoriana maivana zany vetivety foana dia miarika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maritra mandrakizay ho anay inany hevitra andriavako ho an'ny mpino rehefa ao anatin'ny zavatsarotra izy dia ny fahoriana maivana fa ny voninahitr'Andriamanitra ny mavesa-danja ho an'ny tsy mpino kosa ny fahoriana mavesatra fa ny voninahitr'Andriamanitra maivan-danja rehefa tonga ny zavatsarotra miavaka ataovy hoe mandalo izao zavatsarotra lalovana izao ho an'ny mpino maivan-danja ny fahoriana fa mavesatra ny fikatsahana ny voninahitr'Andriamanitra ka na dia efa ao anatin'ny zavatsarotra izy mbola tonga ty am-piangonana ihany na dia ao anatin'ny zavatsarotra izy mbola miala mivavaka mame voninahitrin'Andriamanitra ihany na ao anatin'ny zavatsarotra izy dia mbola mitanjo ny fihavana sy mipankatiavana ihany noho ny voninahitran'Andriamanitra atao mavesa-danja fa ho an'izao tontolo zao kosa dia ny fahoriana ny mavesa-danja fa tsy rarahina ny voninahitran'Andriamanitra ary ditantsika fa rehefa miaritra zavatsarotra zao tontolo zao na ny tsy mpino dia tsy rarahina ny voninahitran'Andriamanitra mangalatra ihany izy mamono olona ihany izy mandainga ihany izy mifetsy ihany izy ataony maivana ny voninahitran'Andriamanitra fa ny fahoriana tsy inona ny mavesa-danja dia lasa manamaivana ny voninahitran'Andriamanitra dia avako malala eo ny mahasamy hafa azy amin'ny ela mizana ilany ny fahoriana amin'ny ela mizana ilany ny voninahitran'Andriamanitra dia miankina aminao zany raha toka mpino ianao dia inona ny safidinao ny fikatsahana ny voninahitran'Andriamanitra fitandrona ny voninahitran'Andriamanitra amin'ny fiainanao isan'andro fanarahan'Andriamanitra sy fitandrona ny fahamasinan'Andriamanitra io dia io ny mahamaivana ny fahoriana fa raha nen'izao tontolo izao inona ny mamaika azy ny fahoriana ny mavesa-danja be loatra ao anatin'ny saina sy ny lohany sy ny fiainany hankadininy ny mikatsaka ny voninahitran'Andriamanitra ny apôstôly paoly manao hoe hoangy ho anay tsy kehitraka izahay fa mety mevina ny toetra ivelany fa izao kosa ny fahorianay maivana fa ny voninahitran'Andriamanitra eo aminay mavesa-danja raha koa malala andehantsika metraka mpampitania amin'ny apôstôly paoly olona tahaka ny ahoana ry havana no afaka miteny zany hoe ny fahoriana maivana ary ny voninahitran'Andriamanitra no taonay mavesa-danja olona tahaka ny ahoana olona manahoana ary karazan'olona zany izay lazana azy manahoana
dia amin'ny apôstôly paoly rehefa koa malala ny mpino ihany no afaka miteny manao hoe ny fahoriana maivana. Ary ireto izany mpino zany hoy ny apôstôly paoly Korinthiana 4:7-7. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha. Iny andika zany ry havako malala, ny mpanompon'Andriamanitra ry havako malala, ny kristianina zany mahazaka ny fahoriana izy, mahazaka ny fahoriana izy raha toa ka olom-baovao ao amin'ny tompo. Maivana amin'ny mpino ny fahoriana satria ao amin'ny tompo izy, satria olom-baovao izy. Raha mbola tsy olom-baovao izy ka tsy ao amin'ny Kristy dia tsy maivana amin'ny fahoriana. Ny fahoriana no mibaiky ny fiainany, ny zavatsarotra no mibaiky ny fiainany. Tsy izy no mitondra ny zavatsarotra fa ny zavatsarotra no mitondra azy. Tsy izy no mifeny zava-manahirana mety holalovana tahaka ny fehezan'ny tompo. Ndramonjan-dranomasina izay nampitopatopany sambo kely, fa ny zavatsarotra no mitondra azy. Toy ny apôstôly Paoly manao hoe maivana ny fahoriana satria olom-baovao zahay. Afaka malala izay rehetra olom-baovao amin'ny Kristy dia mahatsiaro hoe maivana ny fahoriana. Inona no heviny? Ny olom-baovao ry afaka malala dia mahazaka ny fahoriana izy. Ny olom-baovao dia mahazaka ny fahoriana izy. Iny adika teny hoe mahazaka, mahafehy izy, mahay mitondra tena ao anatin'ny fahoriana izy, fikivy ao anatin'ny fahoriana izy. Otsika manao hoe eo ny mahasamy hafa ny mpino sy ny tsipino. Ny tsipino dia tsy zaka ny fahoriana, dia mitaraindava latsaka ao anaty fahakiviana, ary mamindry zany fahakiviana zany amin'ny hafa, dia manjakivy koa ny hafa, dia ny hafa indray manakivy ny hafa, ary dia manjaka ao anatin'ilay fiarahamonina raha tsipino ao ny fifanakiviana, ny toe-tsaina trotraka vizana. Hoy ny apôstôly Paoly, maivana ny fahoriana, mavesa-danja ny voninahitr'Andriamanitra raha olom-baovao isika ry havako. Fipetra zany dia ity ry havako malala, tsy ny hoe maivana sa mavesatra ny fahoriana tsy han'ny olana, fa ny olana dia izao olom-baovao va isika. Fa faharoa ry havako malala izay aseho anterezotra masina ity, izay tapelatanatsika dia izao ry havako ny faharoa. Maivana ny fahoriana raha toa ka maivana ny fahoriana raha toa ka iaina ny kristianina ny fitiavana sy ny fifankatiavana. Maivana ny fahoriana raha toa ka iaina ny kristianina ny fitiavana sy ny fifankatiavana. Ny takatasosatam-Paoly any Korinthiana ry havako no misy fitansana lava indrindra momba ny fitiavana sy ny fifankatiavana. Ka ilazany manao hoe ny fitiavana sy ny fifankatiavana no mampisy heviny ny fiainana sy ny zavatra atao isanandro. Afaka malala maivana ny fahoriana io, may zavatsarotra nalovantsika io raha toa ka mitoetra ny fiombonam-piainana, raha toa ka mitoetra ny fifankatiavana, raha toa ka mitoetra ny firaisan-kina ao amin'ny tompo. Maivana ny fahoriana io. Ary io mamarina ilay teny mitolo malagasy izy aramonanao zany ry havako malala manao hoe ny etanjaray mora zaka. Amaha-olombelona tsoka fotsiny zao aza ny tenena mitolo an'izany, mainka fa mampino ny faozon'i Kristy. Ny fahoriana iarahana mitondra ry havako maivana. Zay mahatonga ny Paoly milaza amin'ny taratasy nosoratany ho an'ny Romana 12 hoe miaraha mitomany amin'izay mitomany, mifampitondrà ny mavesatra. Mahatory havako malala zakatsika ny fahoriana ny fizahn-toetra dia satria misy fiombonana. Ary zay ry havana no itezahany tokony fianakaviana, ny fianakaviana dia tokony aiombona alahelo. Ny fianakaviana dia tokony mahay miara mitondra ny mavesatra. Tsika malagasy moa efa ela natakatra an'izany, efa ela natakatra an'izany hoe ny alahelo
zaraina makavana zaka ny tompony ihany dikan'izany niavana ny sy niavana ny dikan'teny fihavanana dia fiarahana mitondra ny mafy ihany ko fiarahana mitondra ny mafisaka ihany ko maika fa ny kristianina iavako izay anafarany apôstôly paoly ao amin'ny filipianina manao hoe aoka nao ny namany mihoatra noho ny tena ny hafa ina dika zany ry avako malà mampinompinoka ahafahan'ny teny hoe mahaivana ny zava-tsarotra lalovanay dia satria zahay miara mitondra n'izao tsy zahay rery mitondra zao aretina izao tsy itsika rery mitondra zava-manahirana izao fa miara mitondra n'izany isika fiangona manontolo fitaovana iray omen'andriamanitra atsika ry avako malala ahafahantsika miara mitondra ny mavesatra sy miara mitondra ny fahoriana ny fifankatiavana ny fiombonana atomboy ao anatin'ny fiainam-pianakaviana zany ry afako malala atomboy ao anatin'ny fiarahamonina sy ny fiainam-pirenena zany fa raha toa ka mifampizarazara ny fiarahamonina na fianakaviana miparasadrazaka misarabazana ny firenena misarabazana ny firenena misaratsaraka ry avako malala tsy mazaka fizantoetra fa rehefa mafy ny fiombonana mafy ny firaisankina maivana miaraka amin'izay ny zava-manahirana fa arakaraky ny saratsarahan'ny olona ny saratsarahan'ny fianakaviana ny saratsarahan'ny firenena mampavesatra ny fizantoetra mampavesatra ny zava-tsara raha ndravako malala hoy ny apôstôly paoly hoe ny fahorianay maivana satria nahoa satria mifankaty zahay satria miara mitondra n'izany zahay fa randravako malala ny fahoriana maivana raha zageny amin'ny afaky ny apôstôly paoly dia ny andiny ny fahavalomeny folo hoy izy raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita fa ny hita dia ho vetivety foana ary ny tsy hita no aritra mandrakizay maivana ny fahoriana raha toka mijery ny fiainana mandrakizay isika raha toka any amin'ny fiainana mandrakizay any amin'ny fiainana izay ampanantenain'ny tompo any masotsika dia maivana ny fahoriana fa raha toka ny zavatra hita maso ihany zany hoe ny lafiny materielina ny banjintsika dia mavesatra ny fahoriana io azany rehefa raha mampavesatra ny fahoriana ny votony izao ie satria ny kontombolana any amin'ny banky nyjere ny vola miditra amin'ny isan'andro nyjere ny tahiriny nyjere ny orinasa tsy mandeha nyjere ny zavatra maro isan-karazana izay mandaly zavatra fahasimbana ino nyjere io le tenen'ny paoly manao hoe ny hita raha vantany vao ny hita nyjerena dia mavesatra ny fahoriana so zavatra hita maso izao jerena ny zavatra hita maso eto amboniny tany am'izao fahoriana nalovatsika izao am'izao ary faranaretina mameno zao tontolo izao raha vao ny hita nyjerenao dia me mavesatra trany ilay fahoriana satria mijerenao toa miakatra ny vidim-piainana toa miakatra ny vidy-tsakafo miakatra ny vidim-panafody angamba sanatria miakatra ny vidin-javatra isan-karazana satria izay no hita raha izay ihany no hita dia mihamavesatra ilay fahoriana fa hoy ny apôstôly paoly manao hoe maivan'io raha toka jerenao koa tsy hita ninony zany ny fahasoavana jerenao koa tsy hita ninony zany ny fitiavan'andriamanitra jerenao koa tsy hita andriamanitra ho fiainana mandrakizay iavako malala jereo amin'ny fahasoavana ny zavatra rehetra dia maivana ny fahoriana jereo amin'ny finoana izay tsy hita ny zavatra rehetra dia ho maivana ny fahoriana jereo amin'ny fahatokinan'andriamanitra ny zavatra rehetra dia ho maivana ny fahoriana enganeravako malala amin'izao fotoana sarotra ny firenena izao dia ho hainao ny hijery ny tsy hita dia ninony fitiavan'andriamanitra fahasoavan'andriamanitra hoy ny apôstôly paoly manao hoe ny fahoriana maivana fa ny voninahitr'andriamanitra no mavesa-danja ao am-ponay enganeravako malala ho isan'izay ianao tsy ho tahaka ny zanako zao tontolo zao sanatria izay ny hita maso no mbaiko ny fahoriana no banjininy ka adiny ny voninahitr'andriamanitra fa banjiny ny voninahitr'andriamanitra dia ho zakana ny fahoriana ho maivana aminao ny fahoriana ary ireto olona ireto manana izany fahoriana maivana izany
ny olona no avaozo ny tompo nandray an'izao tompo sy mpamonjy azy, ny olona na ny fiangonana na ny firenena fianakaviana miainana ny fitiavana sy ny fifankatiavana mahaivana ny fahoriana, ary ny olona tsy manao zava-dehibe ny hita masona ny materielina fa mibanjina ny fiainana mandrakizay, mibanjina ny Jesosy Kristy tompo izay tompon'ny finoana sy mpalefasy, ary mijery ny zavatra hitra ny fahasoavana ireny olona ireny tahaka anao nafaka miteny manao hoe ny fahoriana maivana. Ivavaka mangintsika zavako malala manana adidy ny fiangonana, manana adidy ny fiangonana afako malala isotran'Andriamanitra, ivavaka ho an'ny firenena, ivavaka ho an'izao tontolo izao, manana adidy ny fiangonana, ivavaka ho an'ny hafa. Koa mitonanao amin'ity ora sy fotoana ity ivavaka mangina ho an'izao tontolo izao, ho an'ny firenena eran-tany, vavaha mangina ho azy ireo. Adidinao zany tetran'Andriamanitra nio, tsy ny rehetra kory ankehitriny ny tonga tetran'Andriamanitra, tsy ny rehetra kory ny miombona amin'ity vavaka ity amin'ny fahenao no zany dia tsika fiangonana havana fa ivavaka andohalika mpanahy, ivavaka ho an'izao tontolo izao tsy ho kivy, azatra fahoriana, ary eto mbavaka ny fiainanao ny tokantranonao ny fiangonanao ankehitriny mba afaka mitinonao manao hoe tompo ny voninahitra ny mavesa-danja atomponay ka mahaivana ny fahoriana lovanay sady vetivety za ivavaka maginitsika ao anatin'izao feokira izao. Tompo misaoranao zahay fa afaka miteny manao hoe ny fahoriana maivana, maivana ny fahoriana tsy noho ny herinena noho ny tanjakay fa noho ny ranao Jesosy Kristy tompo mahaolom-baovao anay, noho ny fitiavanao mampiombona anay ao anatin'ny fifankatiavana, ary indrindra noho ny fahasoavanao manjaka eo amin'ny fiainanay ka tsy hanaovanay zava-dehibe ny hita izay mandalo ihany fahitany ny fiainana mandrakizay ao aminao Andriamanitra. Kondreto izay tonga hitatranonao ankehitriny havaozy isan'andro ny toeponay ny fiainanay ho mahitsy sy maro ny onatrenao, ary maivana ny fahorianay tompo satria anao efa niteny fa ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana avy fa omeko fitsarana, maivana ny fahorianay satria efa nentinao zany satria olom-baovao zahay, vavaka ho anay havana tonga tatranonao reto tompo ampahirezo izy ireo, rakofy ny fahasoavanao izy ireo, amasino izy ireo, aoka tsy ho diso anjara fitahina eo aminao izy ireo, aoka ho tsapa ny fatianao izy, ary ny fahoriany maivana, zava-tsarotra maivana, zava-manahirana maivana, satria ny voninahitra ao mandrakotra ny fiainana isan'andro. Dia izy iriny ny fonay aminao Jesosy ka fantatrao fa mahasambatra anay dia apetraka am-pahafamindramponao reny, jereo ny firenenay, jereo ny mpitondra anay isan'ambaratonga ny saina endry fahazavan-tsaina miatrika izao olana izao, jereo ny fiangonanao ampifankatiava ampiray saina taovy mahatoky anao fangizony tontolo izao hitodika aminao Andriamanitra amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy anay. Imbonana ny vavaka nampiarinahanao nanao hoe rainay izay ny an-danitra mba masinina ny minaranao ho tonga ny fanjakanao, atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra, meonay no ny anina saza honay ary mamelana melokay tahaka namelanay izay meloka taminay, mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahana ny ratsy anao ny fanjakany sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Rehefa malala atra-pamarana antsika dia andeha hiroso amin'ny fanatitra. Ny fanatitra voalohany atontsika ho an'ny fiangonana tahaka ny fanao isan'alahady, fanatitra faharoa kosa no
atolotsika ho an'ny akany hoentina manaparana ny asa tsaro fa mameny fifaliana makasitrahantovo sangantsika daholo. Ivavaka sika tompoka saotra r'Andriamanitra amin'izao nanomezanao anay ny fanatitra tsitrapo izay atolotra ianao izao ary raiso izany ary tahiomba hanaovanay ny asanao. Amen. Izao sika dia mangataka andray aman-drem-potandrina tompoko hanao tsotra. Fialatsiny riavako no atao etiakan'io zava-makanana tokony izy araka ny fandarana fotoantsika dia misy fitapavahana latsinainy taratarapelaka misy somasin'ny sabotsy saiko noho ny fandaminana napetraky ny préfecture dia miarahady any aloha no misokotra ny fitopavahana no zany dia tsy misy zany fitopavahana eto ny alatsinainy sy ny talata ny laharobisy laka misy ny zoma no hitrentsika voalohana dia hoe fanopavahana 20 amin'ny olona 50 no zany hoe njatolona zany no afaka miara mivavaka amin'ny herinandro ity saingy aloha izay fandaminana izay dia izay eketsika mpitiavana riavana ho fiarovana ny fahasalamantsika ny anakavy dia ny telonjato ihany zany no miara mivavaka dia izay mivavaka ny alatsinainy manaraka indray riavana mbola afaka manao zany sika dia tompo ampahery atsika hatrany amin'ny lalina an'io zany fandraisana dia rahantsika tahaka ny an'io ihany ny fandaminana amin'izay rehetra manao zany riavako. Dia tsika marana ny fotoana ka aorian'ny tsodrano dia hira favalo amin'ny telopolo sy telonjato no ataontsika aorian'ny tsodrano faharoa amin'ny tompo. Raiso ny tsodrano. Ary Jesosy Kristy tompontsika ilay mpiandrondry lehibe izay mitondra ny rano fanekena mandrakizay no atanteraka ny tsara rehetra ho anao. Rehefa miaritra fahoriana vetivety ianao dia izy no ampandresy anao. Fahorianao maivana satria ao aminao ny fiadanan'ny tompo. Amen.
anarandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Rahazo tompoko.